Amkafaliana indray tompoko vavy sy tompoko lahy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity alahady hariva ity ato anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra MATV fandarana mahery izay hamezana anao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena malagasy anaty toerana izany na tany ivelany hibahan-tsehatra ao anatin'ity fandarana ity mahakasika ny vaovao nangoniny hiraka manokan'ny mahery tany Maurice tany teo ny Kosafa U17 eo ihany koa ny Afrobasket U16 tsika anboana ny fandarana ary dia mahakasika ny fifaninanana Kosafa U17 7-4 satria dia nigadina teto tandrazana ny alakamisy tolakandro teo ny solitena malagasy avy niatrika izany fifaninanana Kosafa U17 7-4 natao Tatseminosy Maurice izany tsy tafavoaka ny vondrona nisy azy moa ny malagasy tao anatin'ity fifaninanana ho an'ny Skady latsaky ny 17 taona ity. Rehefa niala teto Madagasikara ny talata 12 Jolay tolakandro teo dia nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidiny Plaisance Maurice tamin'ny 9:00 ny délégationna malagasy andeha hiatrika ny Kosafa U17 ataona 7-4 saika niara-tonga tamin'ny fotoana io avokoa ireo firenena hafa hampandray anjara dia efa hita fa nanatombo ara-batana nioatra tamin'ny malagasy ireo mpifanandrina taminy. Malgré famille, tous mes contents sautent et manger. La dernière coup, tout bonne famille, tu danses en Walé. Lundi pour ta montre, Didi, mais lundi pour Pio. Lundi pour ta montre, Bayo, mais lundi pour Pio. Dans nous tout pour boire, pour manger, nous tout pour amuser. Nous tout pour content, pour danser, nous tout pour nacho. Lundi pour carotte, Didi, mais lundi pour Pio. Lundi pour carotte, Bayo, mais lundi pour Pio. Pour monter, nous tout pour amuser, nous tout pour content, pour danser, nous tout pour nacho. Ny andron'ny zoma 1 Jolay dia niatrika ny lalao voalohany tamin'ny Zambie tao amin'ny Saint-François Xavier Stadium malagasy.
Samy vonina hiatrika izany lalao izany na ny mpitantana na ny mpanazatra na ny mpilalao. Ny aloha ity fihaonana ity dia tonga naprisika ireo mpilalao malagasy ny mpitantana tao anatin'ny delegasiona malagasy. Tetsakilan'izay dia nanisy ambiance mialohan'ny lalao Imam Soa kapten'ny ekipa malagasy tamin'ity androny 1 Jolay ity. Vao nanomboka nefa ny fihaonana dia hita avy hatrany fa nanatombo tamintsika ny Zambianina, nateo amin'ny vatana, nateo amin'ny tanjaka ary ny lafiny teknika. Tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 9 ny Zambianina. Mbola anampiny izy ireo fanimpitony izany baolina tafidin'izany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Nanela ny elan'elanisa ho an'ny malagasy kosa ny penalty tafiditry Imam Soa rehefa nanao fahadisoana tamin'ny Mario ny vodilaharana Zambianina.
Pisa, tua tara. Eu, Pisa. Ai, chama, é fatara, faz forte, isso meu amor. Valeu! Ei! Sai, Luiz! Sai, Luiz! Hot shoot! Taoriny io lalao io moa dia samy taraina amin'ny mety fioaran'ny taonan'ny mpilalao zambianina avokoa mpandray anjara rehetra na tsapa mantsy ny rehetra fa efa matotra loatra ireto mpilalao zambianina ireto nanoloan'izany dia nametraka fitarainana amin'ny malagasy fitarainana izay mbola tsy nahitam-baliny hatramin'ny fotoana ny alana tany Maorisy mariana fa nilaza ry zareo zambianina fa efa vita fitsapana avy any amin'ny tany misy azy avokoa ireto mpilalao ireto ny malagasy anefa vao nigadona tao Maorisy dia efa natao izany fitsapahana izany ny sabotsy tolakandro kosa nanaovana ny lanonam-panokafana izay nampisehoan'ny zareo Maorisiana ny kolotsaina mampalaza azy. Teo amin'ny andro faharoa nataony andro ny alahady 13 Jolay indray dia tonga maro nanotrana ny mpilalao malagasy ireo teratany mila ravinahitra ny toerana nandritra ny fionana tamin'ny Mozambika. Tamin'ny ankapobeny dia nanjaka ny malagasy ny lalao ry zareo Mozambikanina nefa noho nivoaka mpandresy tamin'ny isa rono aotra. Talimna me réduire. Allez.
Akoatray dia i André irakiraka mpiary malagasy no voasitra ho mpilalao mendrika. Tamin'ny andro fahatelon'ny fifanitsanana isam-bondrona nataony talata 5 Jolay dia nametraka fanamby ny bata fandresena ny mpitantana sy ny mpilalao malagasy na dia efa tsy tafita amin'ny manasa-dalana intsony azy. Indrisa nefa fa mbola resin'ny Afrika Atsimo tamin'ny sadimy telo indray ny solon-tena malagasy. Tahaka ny teo amin'ny andro faharoa dia nanjakan'ny malagasy hatrany ny lalao. Profon'izany ny tarehantsika tamin'ny 7-2 ny alohan'ny fialan-tsasatra. Ny Afrikanina Tatsimo anefa nitarika 2-0 vao nanomboka 15 minitra ny lalao. Mbola nijanona ho lesika ho an'ny malagasy ny ankely ny vatana sy ny tsy fananana tanjaka tamin'ity fifaninanana ity. Nanampitrotraka ihany koa ny orana ny kija tao amin'ny Saint-François Xavier Stadium tamin'ity lalao nionan'ny malagasy tamin'ny Afrika Atsimo ity. Ijoary irakiraka mpanafika malagasy kosa nefa no voahositra ho mpilalao mendrika indrindra tamin'ity fionana tamin'ny Afrika Atsimo ity. Tsara manamarika fa nisedra olana ny delegasiona malagasy 420 ora ny alohan'ny angana. Tany am-piandohana tokoa mantsy dia voalaza fa mpilalao 17 taona ny midina no afaka miatrika ity fifaninanana Kosafa ity, izany hoe afaka milalao ny mpilalao teraka tamin'ny taona 2000. Ny mpilalao teraka tamin'io taona io arak'izany no noman'ny ligna nalamanga izay nomeny federasiona lalana isolotena ny firenena malagasy teo anatin'ny 2 volana mahery. Tamin'ny ora farany anefa dia fantatra fa mpilalao teraka amin'ny taona 20 indray no afaka ilalao amin'ity fifaninanana natao tany Maurice ity, izany hoe latsaky ny 17 taona. Voatery nanova mpilalao maromaro noho izany ny ekipa malagasy ray andro mielohan'ny angana. Rariny loatra raha tahaka ireny ny vokatra azo satria tsy ampy ny fanomanana ho an'ireo mpilalao voanantsony. Na dia teo azy izany tsy fahombiazana izany dia tsara ny fandraisan'ny malagasy mila ravinahitra ny Maurice ny delegasiona avy aty an-tanindrazana. Anisan'ny sogadina indrindra tamin'ireny Bruno Randrianarivonina Inono izay nanao ny haintsy ho zavatra tokoa tamin'ny fanampiana ny mpiray tanindrazana aminy. Tous mes contents sautent du moyen. Ta dernière écoute, tout bonne famille, tu danses en voilé. Lundi pour ta honte, Didi, mais lundi pour Pio. Lundi pour ta honte, Bayo, mais lundi pour Pio. Là, nous tout pour boire pour manger, nous tout pour amuser. Nous tout pour content pour danser, nous tout pour nacho. Lundi pour ta honte, Didi, mais lundi pour Pio. Lundi pour ta honte, Bayo, mais lundi pour Pio. Là, nous tout pour boire pour manger, nous tout pour amuser.